Miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny vaovao malagasy. Atsika androany resaka mahakasika ny fivoahan'ny didim-pitsarana izay tsy azo vinantsika moa fa nisy fitoriana nataon'ny Fanirisoa-Ernaivo tany amin'ny ACC ana fitsarana avy momba ny lalam-panorenana momba ny fitoriana io any Andrajoelina filoham-pirenena Perinasa mahakasika ny nationalité-nazy tamin'ny movie izy tamin'ny 2018 efa mazava taratasy sa tsy mazava satria araka ny vaovao sy mielmo ary izy tena moa ny teny hoe izy dia filoham-pirenena Andrajoelina ny teny fa vazaha taratasy izay hoe teneny hoe 8 cm nanomboka tamin'ny 2014 zany izy efa nizaka zom-pirenena frantsay. Nefa kosa izy nilatsaka tamin'ny 2018 zany no nahatonga ireo mpanara-baovao sy ireo mpanao politika gaga sy talanjona tamin'izany fotoana zany ary amin'izao fotoana izao izy ankehitriny dia izay nahatonga ireo mpanao politika nametraka fitoriana anisan'izany i Fanirisoa-Ernaivo ka nivaly moa izy avy amin'ireo gazety namanareo avy amin'ny TV Plus Info ary eo koa ny serasera mada izay fomba fanjakana manao ny fitondrana ity izay ny nanao publication fa hoe nivoaka androany ny didy laharana fahaefatra ACC ary ny fitsarana momba ny lalam-panorenana momba ny fitorian'ny Fanirisoa-Ernaivo ny filoham-pirenena Andrajoelina. Voalaza ny didy fa tsy azo raisina sady tsy mitombona ireo fitoriana nataon'ny Fanirisoa-Ernaivo amin'ny tsy fahafahan'ny filoha Andrajoelina nirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena. Manaraka ny voalaza lalam-panorenana ny antota taratasy rehetra firotsahan'ny fidiana napetraky ny kandida Andrajoelina ny taona 2018. Tsy azo raisina noho izany ny fangatahana nataon'ny mpitory araka ny didy fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Tsy mahefa ihany koa ny ACC momba ny filazana fa very ny zom-pirenena maha-malagasy ny filoha Andry Rajoelina. Izany dia nivoaka ny didy ny ACC tsy azo raisina ary tsy mitombona ny fitorian'ny Fanirisoa-Ernaivo manaraka ny lalam-panorenana ny firotsahan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny 2018. Mipetraka eto ny fanontaniana hoe ahoana marina moa ity firenena ity? Efa hita taratra izao ary mazava fa izy ny tenany ihany no ny teny fa hoe izy dia vazaha an-taratasy tamin'ny resadresaka nataony tamin'ny mpiroa-mpanao gazety ary hitantsika rehetra tamin'ny vaovao sy fandaharana manokana ny invité du jour sy niarahany tamin'ny gasikara Fenisoa sy Abrahama teo reny araka amin'ny mpanao gazety anankiray amin'ny Viva fa hoe izy dia vazaha taratasy amin'ny 8 cm hoy izy zavatra kely iny ambanin zavatra le hoe 8 cm fa hoe tsisy ninonino tsy dikany ho azy hozy izy nefa izy filoham-pirenena manao hoe tsy mampisy dikany tsy mampisy valeur ny nationalité nefa izy nangataka nationalité ho vazaha noho ny hoe amin'ny zanany. Mipetraka eto ny fanontaniana hoe ahoana marina moa ny fandehan'ny ACC vao vidim-bola ve sa tena manao ny asany tokoa ve satria mandeha ny fitoriana ety sy eroa ataon'ireo mpitondra ataon'ireo mpanohitra ataon'ireo mpanao politika amin'ny fandikan-dalàna izay miseho amin'ity fitondrana ity fa tsisy miheno satria any zareo no mitondra satria zay ihany koa no zava-misy. Misy impossible kosa manko ny hitorany Andrajoelina satria Andrajoelina filohan'izao dia eo amin'ny plasiny ary izy no mitantana ary izy nametraka ireo ACC izy ireo nametrapetraka androm-pandrakana rehetrarehetra ka tsy possible araka ny tenentsika eto hoe azo raisina fa mitombona tsy maintsy tsy azo raisina tsy azo tsy mitombona zay no vaovao maresaka eto ary io dia mametra-panontaniana ho antsika vahoaka malagasy rehetra tsy kanavaka fa ahoana marina moa ity firenenantsika ity
andrakany vola ve, andrakany ty kolikoly ty ve. Hitatsika zao ny kolikoly avo lenta ataony fitondrana ty tena misy mafia fa to ny marina rehetra dia tsy maintsy hipoitra, ny marina tsy mba maty, ho avy ny andro, ho avy ny fotoana, tsy maintsy hiseho ny marina na oviana na oviana. Ka fitondrana ty dia maneho tokoa fa hoe izy no mafy satria araka ny navoaka ny ACC teo dia tsy azo raisina no tsy mitombina ny fitoriana izay nataony Fanirisoa Eronive. Zay no vaovao masaka azona roso amintsika androany mahakasika an'ity fivoahan'ny didim-pitsarana avy amin'ny ACC ty fa hoe tsy azo raisina sy mitombina ty. Mbola mandeha zao ny vaovao ary mbola miandry tsika vaovao mahakasika ny afera sy kolikoly avo lenta izay nataony mpinamana na mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay mbola tazomina hatreto ary mbola miandry fitsarana azy amin'ny septambra amin'ny volana ambony io. Eo no ahitana marina fa hoe ahoana ny fandehana. Dia izao ny fanontaniana, moa ve raha araky ny lalàna na tsy araky ny lalàna mbola azo milatsaky ihany ve ity fitondrana ankehitriny ity filoha Andry Rajoelina. Ahoana moa fipetraka n'ity lalàna mpanorenantsika ty, mahazo milatsaky ve izay olona manana taratasy nationalité vazaha. Hatreto aloha mbola tsy mazava momba ity Andry Rajoelina ty satria afenina. Moa ve izy tena fa nialana maha nationalité azy, maha malagasy azy, moa ve izy manana nationalité double sady gasy izy no vazaha, nefa kosa moa ve mahazo milatsaka ny maha nationalité double. Hatreto aloha tsy tokony mahazo milatsaka ny filoham-pirenena Andry Rajoelina satria maro ny fandika an-dalàna izay nataony fa ho dia tsy hita, ho dia tsy heno, tsy henona zany zavatra zany. Misy fahamarinana ireo mpanao politika sy mpanohitra sy ireo Fanirisoa Eronive izay nametraka fitorany, misy fahamarinana ary tena marina ny zavatra tenenina sy zavatra angatahana sy zavatra toriana mahakasika ny filoham-pirenena. Zay no vaovao maresaka azontsika ambara eto koa nisaotra atsika ny heno hatramin'ny farany. Mikasitraka tompoko lahy mangately na tompoko vavy.